Miaraba ny mpanaraka rehetrarehetra ato amin'ny pejy sy tsika mpanaraka ato amin'ny TikTok. Ya, araky ny fantatrareo moa dia isaky ny latsinainy, talata, lakamisy sy zoma raha tsy misy ano moa karazana zany tsisy zavatra mifanindry dia misy an'ity fandarana ataontsika hoe chronique du midi ity, sady mandeha mivantana eto amin'ny TikTok no mandeha mivantana atsy amin'ny page Facebook RGL. Ny tsara marihana dia rehefa vita ny live zay ho antsika ato amin'ny TikTok moa zany tsy voatahiry ato ny archive fa tsy maintsy ary amin'ny page Facebook nareo no mijery azy raha ohatra ka afaka mijery azy ihany. Raha ohatra moa ka tsy mahazatra anareo zay dia téléchargeko le izy dia apetrako amin'ny compte YouTube. Ny compte YouTube nay dia hitanareo amin'ny profil ny compte TikTok ho an'izay mpijery TikTok satria napetraka eo lien hoe Jean-Luc Ramanatombotsoa dia any zany no misy ny archive rehetrarehetra. Ho an'izay ato amin'ny page Facebook ndray dia sady ny Facebook no alefany amin'ny YouTube koa le izy. Farany alohan'ny hanomboantsika dia tsara ho fantatsika fa misy fomba tolotra roa zay atolotray eto amin'ny pejy mi-organiser zay mahafaka mandray zay ny amin'ny atao hoe karazana retraite spirituelle ho anna olona tokana personnel na mpivady na groupen'olona na fikambanana dia aty a Belgique zany mazava ho azy aty amin'ny misy anay zay tsy misy déplacer no ny asanay raha misy lina am'izany tia fantatra ny condition dia afaka manoratra aminay manokana. Ao ihany koa ny resaka accompagnement personnalisé na ny coaching sur des sujets maromaro efa navoaka teto. Raha marinareo zay dia manoratra ihany koa aminay zay lina ny amin'izany rehetra. Bon, zay no hoe lafa irositsika amina sujet zay tsy nieritreritra anao an'ity mihitsy, tsy hoe tsy nieritreritra fa tsy tao an-tsaiko androany fa vao ny fo maraina aho misotro kafe dia vaovao mampalahelo no mivoaka ao amin'ny internet dia ny namonon'ny sasany any Charlie Kirk. Il est lehilahy entre guillemets influenceur, j'aime pas trop le mot influenceur mais zay moa ny filazan'ny olona azy, influenceur chrétien zay atao hoe manana position très conservateur. Miaraka amin'ny Donald Trump moa izy tsy dirako ny resaka raha iny, tsy resaka politika misy eto fa zavatra aspect amin'ny atao hoe influence nananany. Dia nisy nitifitra izy nanao fanetana nanao izy moa tia manao manao débat en public amina site universitaire. Zany zao zavatra tokony ho eritreretintsika kristianina tanora hanao an'izany fomba fiasa zany, surtout mitodika aminareo ao amin'ny monde universitaire hoe GBU, groupe biblique universitaire, nareo ataontsika hoe intellectuel kristianina sahia mivoaka ny rindrina efatra fa tsy manao mahery an-tanàna fotsiny ao am-piangonanao manao conférence fa il faut oser se frotter et se confronter avec le monde extérieur. Zany nataony Charlie Kirk ary tena galvaniser olona be dia be izy ary anisan'izay tsy zakan'ny olona taminy satria izy manana position tranchée ary idirantsika zay zavatra zay rehefa avy eo. Dia nisy nitifitra izy ary rehefa tena zoina le olona nitifitra azy dia c'est pas un forcené olona daladala na olona tsy misaina fa araky ny tenin'ny FBI hatreto dia tir précis tena eo amin'ny tendany, zany hoe mitenda sy tratrany, zany hoe tena sniper sady nitifitra. Qui dit sniper olona manana moyen manakaramana zany na ataontsika hoe olona tsy karama na resaka ataontsika hoe izy mihitsy moa. Donc
organisation na fikambanan'olona na olona manana ny toerany manokana zany hoe namelingelona ny olona izy no zay zavatra zay de nisy nitifitra zany izy de io nalasa saina hoe nanao publication moi alohan'ny anao anty émission ty hitanareo amin'ny statut akao le hoe mourir pour ses idées est un combat noble ary surtout am'izao vaninandro izay ny paraître ny monde de paraître no norme zao ny paraître zany miseho dia nanana discours contre courant i Charlie Kirk zay tsy tiany fiarahamonina loatra enona am'izao andro soi-disant moderne izao dia tao anatin'izany izy de nasahany joro tamin'ny heviny ary se confronter amina public de zay natonga ana nanao aniny any de nitonona ny raha hoe je suis Charlie fa tsy Charlie le anankiray Charlie Hebdo za contre tamin'ny fotoana iny fa ny andray Charlie am'ty rangaty izay za tsy mipartager ny idéany rehetra satria izy équipany manana fomba fijery miaraka amin'ny Trump sy sisa fa niatsy de zay loatra rehefa amin'ny zavatra ohatry tony il faut prendre de la hauteur dia tsy manao analyse partisane fa mila manana objectivité l'objectivité tako de hoe le courage qu'il a eu mijoro amin'ny heviny izay à contre courant zava-misy aty amin'ny Occident de nefany ohatra zao le valeur de la famille zany zany aty andafy efa tsy miconte tsony zany valeur de la famille zany nefa izy tena nivoy an'izany ary nahagaga dia tena galvaniser jeune be de be izy hitanareo am'izay zany fa tsy araky ny namoizana ny voizina hoe ringara zany c'est vulgaire zavatra efa loza-toetrandro tsy mahasarika amin'ny olona tsony non fa ny manière nentiny nampitanana zany no moderne fa ny fond ny zavatra lazainy dia zavatra valeur tranainy zay voizany ny influencer ny jeune américain BDB izy zay hitanao taratra hoe fantatrao tsara fa fantatritsika tsara fa zany natonga azy ny teny hoe ahoana amin'ny filazana zany ny olona en perte de repère ny tanora am'izao fotoana zao tsika ny teny an'izany foana teto perte de repère izy de rehefa perte de repère izy dia misy olona ohatran'izany afaka mijoro amin'ny heviny dia ny fahasahintsika mijoro manoloana ny fiarahamonina perte de repère ny fiarahamonina am'izao tsy manana repère tsony satria potehiny politicien potehiny ny olona rehetra zay manana azy dia rehefa mba misy olona zany manana repère ohatra zany dia important be ny fijoroana ao anatin'le izy nafaka ny mobiliser izy ny jeunesse-ny amin'ny alalan'ny teny ary eo le zavatra tiako atongavana satria le thème tsika androany de thème hoe esprit de sentinelle ary foana ny voizina eo amin'ny RGL hatramin'ny voalohany tsy noho ity fahafatesany Kirk ity hoe zahay de sentinelle ary apetrako tsara eto esprit de sentinelle no eto fa tsy influenceur eto zany de se démarquer amin'ny influenceur rehetrarehetra ho azo avaiko eto ny différence ny sentinelle sy ny influenceur fa zay moa ny terme médiatique ampiasaina am'izao fotoana zao influenceur je déteste ce mot dans le sens hoe détester tsy hoe ratsy fa tsy adéquat am'ilay cause sy le combat ka ity lehilahy ty dia ny teny zay lazainy ahoana zany hoe nanana aura ozy zany teny français mialatsiny am'le teny vahiny nanana aura izy etranareo le contradiction hoe jeunesse américaine izay tena ao anatin'ny ville abrangy nefa ny zavatra lazainy zavatra plus ou moins azo zany hoe conservateur zavatra mitazona ny valeur familiale de nefany masarika tanora satria izy mahay mampiasa ny code de langage sy vocabulaire izay ny toucher ny tanora zany tena ilana habileté zany mila fahaizana charisme nefa koa authenticité
Ary zay ny zavatra anankiray tena important be, les authenticité tsy itovizana amin'ny influenceur. Ny influenceur de ils sont plutôt dans le paraître hoe inona ny objectif ny azahoana like, ny azahoana followers. Qui dit ny azahoana like, ny azahoana followers dia tsy maintsy misaligné anao zany amin'ny hevitry ny maro anisa. Tsy maintsy misaligné anao amin'ny hevitry ny maro anisa mba ho appréciena sy ho tiany olona arobe mpanaraka. Zay ny mahasamy hafa ny sentinelle sy ny satria ny sentinelle il est seul. Tanareo zany sentinelle zany mipetraka ary ambony tapony tanareo le tour de ohatran'ny tour de contrôle iny de eny ambony eny anao de tu es seul. Kanefany sacerdoce zay zavatra zay mahirery anao eny ho tombotsoan'ny maro anisa. Zany hoe irery anao solitude nefany ny solitude nao no salut ho an'ny masse populaire. Zany hoe raha ny sentinelle zany te ho appréciena de midina ety ambany de miaraka mifitetaka amin'ny olona ety ambany de miaraka amin'ny lalao eo dia mahafinaritra satria tian'ny olona. Fa avy eo rehefa tonga ny loza dia tsisy nakilaza ny loza le vahoaka fa tonga de samy miara-maty. Sa anao misafidy ho sentinelle de miakatra ery ambony tour de irery anao fa saingy izay sacrifice-nao irery zay, ny fahavononanao irery zay no miteraka salut ho an'ny collectivité. Zay zany le choix. Donc tsy mitovy le izy ka i Kirk dia anisan'ny tao anatin'izay zavatra hoe nahita teny izy izay nafahany mobiliser ny tanora tany États-Unis ary ity ny zavatra nagaga. Tao amin'ny champ ny démocrate tsisy olona nanana ny nanana espace médiatique ohatranazy fa izy rery zany taty amin'ny républicain. Tsy resaka politika akory fa miteny hoe donc zany lasa apprécié tsy fidiny même taty amin'ny côté démocrate. Tanareo zay le côté rassembleur nananan'le ry zany hoe lasa satria tsy nisy équivalent taty amin'ny ilany. Tsika malala tsara mihitsy zany adiny démocrate sy républicain zany tena sakaisy maso reo tsy te alala fa rehefa ohatran'ny hoe fahavalo de zay lazainy atsy na manitra toina raha dia lazaina fa maimbo. Fa tamin'ity zalahy ty dia nanana an'izay sympathie zay izy, nanana an'izay respect zay plutôt même du côté démocrate noho izy il est le seul ny occuper l'espace médiatique amina thématique zay n'ilainy olona. Zay le izy ny zavatra toizantsika eto dia ny mobile raha jerena ny antony nahafaty azy mbola mandeha moa ny enquête fa tsy any loatra ny zava-dehibe fa ny any le tika tongavana dia izao hoe raha jerena ny profil dia anisan'ny force de frappe ny Trump izy miara-miasa tamin'ny Trump satria mety amin'ny Trump ny idéologiany auprès ny tanora et ça c'est pas rien. De lasa ny saiko rehefa nandinika an'izay hoe aonareo zany hoe tsy important be ny miinvestir sy amina olona izay afaka mobiliser olona. Miteny hoe mandatsy lavina hoe tsisy crédibilité raha lasa seul tsy azonao mihitsy le izy ry manda. Tsy resaka zay mihitsy satria justement satria izy nahita an'le tena afaka ny mobiliser foule fa tsy le foule no ampisiany i Kirk Charlie. C'est l'inverse. C'est l'inverse justement satria à contre-courant izy de lasa misarika ny olona lay particularité any fa tsy nanaraka ny olona daholobe sy ny hevitry ny olona rehetra dia zay zavatra zay misy no tazan'ny Trump de nalainy Trump izy. Za oa tsy miditra amin'ny resaka politika fa za manambara an'le resaka hoe stratégie ny fomba nampiasainy tao anatin'le izy de quelle que soit sa position nananany ary zay misy hoany lazaiko teo misy zavatra tsy ombonako hevitra aminy amin'ny position politique sy position sociétale sy position morale misy zavatra tsy ombonako hevitra aminy fa saingina zany na tsy zany de zao hoe tena nahita izy ny atao hoe ahoana zany répertoire
nazahoany mitouché ny olona ary dia io izy galvaniser folona io rehefa avy eo. Ny zavatra tsara ho fantatsika de ty hoe ny politicien araka ny tenen'ny namatsika io dia eny afaka ny instrumentaliser azy na piasa azy am'izay nitiavany azy certes fa nazanatsy zany dia araka ny teniko teo hoe ny occuper ny espace médiatique izy chez les républicains et aussi chez les démocrates ary ny forcer an'izay admiration ny détracteur an'izay izy hatramy détracteur matoa izy ny éliminena dia efa nanomboka natahorana zany ny idéany eo ny tiako atongavana peu importe zay olona mampiasa azy peu importe zay olona miaraka aminy dia il fait trembler l'opinion, il fait trembler ni opinion ni établissement. Peu importe one position ary za tsy mipartager ny heviny ray manontolo fa za aloha de tena en admiration tam'izay zavatra zay fa raha ohatra izy ny éliminena de satria samy nahita daholo hoe misy potentiel ty bandikely ty ary zay potentiel zay il osait afficher ça en public sans complexe ni conviction ary ny fahasahiny manao débat jereo tsara ke mba mijereva nareo amin'ny YouTube manao débat tena avianao izy zay olona contre taminy tonga ny sataniste de namely azy tonga ny démocrate mamely azy tonga ny olona anti-Trump tonga teo fa il était toujours prêt à répondre et défendre son beefsteak izy ny teny français ary zay le capacité de tenir tête izay amiko zavatra ngeza be am'izao vanim-potoana iainantsika zao zay tsy anana ny tanora maro fa mora influencena amina zavatra zay mitranga azadiny fa tena tsy tiany ny fiarahamonina tsy tiany ny fiarahamonina ianao rehefa milaza tout haut ce que vous pensez les autres pensent tout bas tsy tiany ny fiarahamonina ny olona sahy milaza sur le toit ce que tout le monde pense tout bas nefa tenenao tout haut zay le mahypocrite le fiarahamonina zany tena zao fa izy koa mipartager an'le izy ihany fa tsy sany mamoaka azy aty ivelany satria matahotra ny tsy ho tiana matahotra ny tsy ho acceptena matahotra ny ho refolen'ny groupe d'appartenance dia on préfère c'est pas se taire fa izy ndray aza no mijoro mody miseho nazako tana mody miseho adversaire an'le hevitra fa rehefa tena adiadinao zay ty ambadika de izy partisan le hevitra ny toeriny asa razonareo le schizophrène le fiarahamonina schizophrène le fiarahamonina fantany fa marina ny zavatra lazainao satria io ane karazana cohérence fiainana andavanandro e fa saingy sarotra aminy hiteny an'iny satria izy matahotra no ny titre sy ny fonction na intérêt na ny image surtout le image dia enao no miteny an'le izy de mody mamely anao izy satria am'izay zany mba ho hitany olona hoe io fa tena contre fa izy nefa ao anatiny eo il est conscient mamarina an'io dia izy ndray avy eo no miseho manao nefa tiambadika izy ao anatiny tsara ho fantasitsika zay ho anareo zay milaza anareo influenceurs eto amin'ny réseaux sociaux fa ces gens qui vous lèchent les bottes eto amin'ny réseaux sociaux vos followers je suis pas dupe za tena malala tsara mihitsy fa 67 000 followers ça amin'ny page fa je sais pertinemment fa la plupart ne partagent pas mes idées fa ils sont juste là parce que ils se sentent ao zany izy mahafinaritra azy ohatrany hoe mba miarakaraka eny fa raha tena le noyau dur zay tena mipartager an'le idée anao tena zany tena aminareo hoe raha misy zato anao c'est déjà beaucoup
donc ho anareo zoky sy zandry mirotsaka amy resaka influenceur sisy aty a aza voafitaka amin'io chiffre na followers io fa plus ary misy zavatra hotaniko anareo plus maximum ny mpanarady anareo plus misy zavatra mampatahotra ambadika fa ho azavaiko lizy rehefa avy eo ary misy zavatra tiako atongavana fa ny aza les idées je suis droit dans mes bottes de ny ideako niany no jereko fa tsy ny hoe sans DA je vais perdre des followers. Ça c'est notre cadet de notre souci. Zay rehefa le manao freestyle sy le manao mba ho vao le fampianaranao mba aza manao an'ity tsony anao mba ho aza sinany riny pozinao fa manjary ala aminao za matsely hoe c'est notre cadet de notre souci. Vao mainka ara tiako be mihitsy ny alany ahafantarako le hoe izy any tena izy sy le olona modimody fotsy otratra tampanaradianjao so sy le vahoaka be osana raikitra ny kampony raikitra ny mele omboy finalement izy any tena izy harina jasosy ara teny misy hoe nareo koa mba te hiala maty an'le mpianatra 12 donc raha tena mener combat d'idée anao tsy any repère fa move anao mbola fidèle am'le discours nao foana hatram'izay ka hatram'izao any no enjeu anatin'ity resaka ty ny lesona voaraikotra amin'ny zavatra mitranga amin'ny Michael amin'ny Kirk Charline de zao hoe ny fiarahamonina na zao tontolo zao tellement zany very izy tsy fatantsony zay tany alehany de il cherche un mentor zay zavatra remakeko mitady mentor tsy voatery spirituel io fa mety mentor psychologique mety mentor émotionnel mety mentor tsy fantatro politique peu importe ny domaine misy anao fa mitady mentor ny olona satria tsisy repère etsony le société tsika very tanteraka ny repère rehetrarehetra dia eo zany nefa ny mila tandremana be satria tsy mifanalavitra misy jeu de mots ny mentor sy ny menteur comment faire la distinction entre un vrai mentor MENTOR si des menteurs manipulateurs zay mialaka ambadiky ny mo hoe influenceur no influenceuse surtout am'izao le manome anareo reny recette reny retany recette de réussite zao hoe les nouveaux gourous ny filazako azy les nouveaux gourous du 21e siècle donc zany eo zany izy hoe ahoana ny afahanao satria ny menteur ino tsara sokiro tsara ny taitsofina raha ohatra ka diso ny fahino ny menteur fa tsy ny mentor ny menteur dia misurfe amin'ny tahotra zany hoe ny anxiété anao ny tahotrao no fond de commerce de ny olona rehefa voakitika iny fibre na tahotra iny de izy omenao azy eo de hoaniny daholo na zavatra n'importe quoi aza de hoaniny satria tratrany any am'le resaka mamparary anao any am'le laingo malemy zao zay fitenena fa ny mentor ndray de zao mety ilaza zavatra tsy zakany sofinao le mitady conseil aminy ianao aminao izy pardon fa hoteneny le izy satria mipetraka amy rôle ny ama mentor azy izy ame ohatra tsika kan Jérémie anisan'le mpaminany qui a été détesté par le peuple d'Israël satria ozy ty mpaminany pilazaloza foana isaky misokatra ny vavany io izy de milazaloza satria tsy le zavatra nandrasan'ny olona hoenona no teneniny fa zay tena tokony ho tenenina no tenenina zay moa hoe de mahazo pareny mihitsy hoe mbola miteny foana le nananan'ity hainareo toy satria nous on n'est pas là pour caresser dans le sens des poils on n'est pas là pour être apprécié ni aimé on est là pour notre sacerdoce et mbola iteny na dia makareny tsofina zany zavatra lazay oui satria zay ny rôle ny mentor ny réalité am'izao fotoana zao ny réalité actuelle na tiatsika na tiatsika zao tontolo zao de mibasculer entre les mains des lobbyistes
ty tany ity zany a tsy aza mipetraka eny amin'ny abakabaka tsika il faut être réaliste ary zay foana nanany discours hoe zay a na dia ao anatin'ny sehitry ny finoana aza zay tsy hitovizako amin'ny pasteur BDB ty discours ty de zay a pragmatique ary terre à terre fa tsy le olona mipetraka eny amin'ny abakabaka mitsingevana eny dia manofonofo monde Alice au pays des merveilles. On est dans le monde. Et le Christ nous a prévenu, vous vivez avec des loups. C'est les choses. Autrement, lecture laïque, nous vivons avec des loups. Donc, comment vivre avec les loups? Misy le film Kevin Costner iny efa taloha be ho antranainy malaza hoe danse avec les loups. Comment danser avec les loups? Na koa hoe comment marcher entre anelanelan'ny io. Hitanao avy ny orana dia tsy miady amin'ny alina amin'ny orana antsika ozy ny pandenika fa mandeha anelanelan'ny orana. Tsy azonao évitena ny orana. Ohatran'le expression chinoise manao hoe tsy ny vorona tsy azonao sakanana manidina ambony lohanao satria abakabaka io malalaka be fa ny azonao atao dia ahoana ny atonga n'io vorona io tsy haniry anao trano ambony lohanao. Zay le réalisme zany zay tsara ho fantatsika. Ka ny tany misy atsika ity dia nous vivons dans un monde qui est entre les mains des lobbyistes. Misy mitondra azy ty tany ty ary ny mitondra azy tsy ny mpitondra. Tsy André Rajoelina, tsy Macron, tsy haiko izy adolo mpitondra reo fa misy lobbyiste. Les faiseurs de roi ozy ny fiteny frantsay azy. Ireo lobbyiste reo dia miazy dia mitady izy ary mampiasa ny moyen rehetra toy ny influenceur. Tsy mipopotra ho azy reny influenceur reny. Fa reny notolotra nomeny lobbyiste ho an'ny génération am'izao fotoana zao mba ahafahany zareo manao mainmise eo anivon'ny fiarahamonina ka hanapitehana ny fisainana aloha. Tsy mbola miteny hanapitehana ny fiarina iny mbola hafa iny fa tsy maintsy potehana le fisainana, potehana le repère, potehana lay arorikany mentalité sy ny morale dia avy eo am'izay zareo manome karazana remplacement ity soloana ity. De izy mivarotra neny aminao dia ianao miconsommer comme une bête sans réfléchir. Donc les influenceurs ils sont là, certains influenceurs pour vous détruire. Ianao mety falifaly be miscroller mijery amin'ny Facebook mampomebe ty kalakely ty mampomebe ty bany ty nefa ianao tu es en train d'être détruit. Ny fondation anao mihitsy ny potehina. Ny fondation fisainanao mihitsy no souillena. Souillure totale any amin'ny racine. De rehefa ny racine ny voa dia mazava ho azy tsy misy olona ozy jasosy mioty avy amin'ny songosongo. Ouais, c'est logique. Tanareo fa ny message jasosy tena logika be mihitsy. Tsy misy mioty avy amin'ny songosongo, tsy misy hazo tsara mamoa voaratsy ary tsy misy hazo ratsy mamoa voatsara. Parce que les racines mihitsy ny potehindry le rony amin'ny alalan'ny reny atao hoe influenceur reny. Ary misy karazany le izy donc mitady izy olona zay ampiasainy am'ireny zero tsara nge. Il suffit de regarder notre réseaux sociaux Facebook sy mitady lavitra antsika. Jereo nge le zavatra n'importe quoi ao amin'ny Facebook reny maka an'ireny daholo na hatramin'ny mpivarotra aza satria hoe iny malaza am'izao fotoana zao dia le sanana rehetrarehetra miala tsiny aho, le mirangalitika rehetrarehetra, le mivatikatry doha sy le mahay vandoha rehetrarehetra no ampiasaina hoentina any amin'ny festival Somaroa hoentina any amin'ny festival Triatrie any amin'ina dia atao daholo ty rehetrarehetra ty dia aotsika revo aotsika. Ka le lobbyiste mahita zay zavatra zay gaga ianao hoe etoany zalahy daholo momba anazy tena ary mirehareha ry zalahy influenceur rehefa avy eo
satria ils ont compris. Ary io le tentation ngeza be hoe ahoana ny afahana zay le hoe à contre-courant anao zany hoe any argent facile any malaky dia aiza ho aiza ny place tsika am'izay fotoana zay. Ka io raha tsy olona il combat pour ses idées, c'est le combat est perdu d'avance. Le combat est perdu d'avance. Ny point clé ny influenceur dia zao mantsy ny fomba azahoany antsika. Miditra ao anatin'ny quotidienao izy. Hitanareo reny le hoe mon lundi, mon mardi, mes dolo tsika sitony koa daladala. Non, c'est une stratégie. Mon mercredi, mon jeudi, dia ianao invité ny miditra ao anatin'ny vie intime anao izy, miditra ao anatin'ny quotidien-nao izy, dia lasa famille anao izy, lasa membre ny ankonanao izy, lasa il fait partie de ta vie ou elle fait partie de ta vie ou ils font partie de ta vie, dia mifaçonner an'le raisonnement-nao am'izay ny zavatra iny. Ary io sournois, tsy tonga de direct fa tanareo système na publicité, de ouais, l'art de la pédagogie, c'est la répétition aux vaza. L'art de la pédagogie, c'est la répétition. Plus les izy averimberinaminao atao matraquage, plus les izy mipetraka lasitra ao anatin'ny subconscience-nao, de subconscience-nao iny no mireproduire an'iny miakatra ao amin'ny conscience, de makany amin'ny atao hoe l'habitude est une seconde nature. Izy le zavatra tena bien ficelé. Miditra ao anatin'ny quotidien-nao izy, miditra ao anatin'ny intimité-nao, miditra ao anatin'ny fiainanao personnel, dia aveo iny façonné am'izay ny conscience-nao involontairement amin'ny alalan'ny matraquage. Azadiny fa ny vitesse misy lalàna ny raha tokony izy ny fampiasana ny sary. Zay misy nampianatra anazy amin'ny resaka cinématographie hoe raha vo tafahoatra ny nombre d'images izy zay raha tsy diso par seconde amin'ny olona anankiray de tonga de misy fiatraikany any amin'ny cerveau. Asa raha tadidinareo nisy vanim-potoana vao nivoaka ny jeux vidéo nalaza be le jeux vidéo PS io de be ny zaza voany andro be. Tsy fantatro ao Madagasikara mety misy an'izany fa tsy mahalala ny ray aman-dreny. Be ny zaza tratrany épilepsie. De rehefa natao ny analyse sy ny fandiniana dia le jeux vidéo nahatonga an'ilay andro be. Mba vérifia io any zanakareo sanatrian'izany zay tratrany épilepsie fa sao de effet-na jeux vidéo. Épilepsie satria le force an'le image, misy image zany ony tsy tadidiko izay misy nombre de vitesse na image zay tsy limite hoe hatreto ny zakany cerveau, de raha vao mihoatra an'iny de lasa tonga am'le atao hoe infobésité, zany hoe obèse lay information voarainy ati-doha. Infobésité filazan'izany. Ohatrany hoe obésité hoe ianao mihinan-kanina makany amin'ny McDo de mihinana fast food foana ianao de lasa obèse satria efa midépasse an'le nombre calorifique zakan'le vatana normal. De ohatrany koa ny cerveau io. Zay koa ny cerveau io hoe misy fetrany zaka nataony Zagnahary hoe eto ny fetrany zakan'le cerveau resaka vitesse na image. Sinon anao latsaka ao anatin'ny atao hoe infobésité. De rehefa tratrany infobésité anao dia attaquer ny subconscient anao. Rehefa attaquer ny subconscient anao dia tsy hain'ny sainao tsony manavaka ny réel sy ny virtuel. Témoignage ny olona taty à Belgique, ray aman-dreny namono olona no izy tamina resaka réseaux sociaux zao de tamina resaka challenge tam'le jeux vidéo le virtuel zany. Potika mihitsy sain'le zaza am'le virtuel de tsy haintsony manavaka ny monde réel sy ny monde virtuel. De rehefa tsy haintsony manavaka le monde réel sy le monde virtuel dia nisy intrusion satria tanareo jouer en ligne mantsy indraindray ny ankizy. De nisy intrusion tao anatin'ny vin'le zaza de nampanao challenge. De hoe miakatra grade ianao tsy sadiko tsony zany am'le jeu reny lasa zao ny option anao raha ohatra ka mahavita an'ity de atomboko zareo amina challenge madinidiniky. Zavatra tsy de grave zany. Ny afaran'le izy tonga ary afaratapony de hoe vonoiny bebe anao. Tena resaka sérieux ty de ny vonoiny le zaza ny bebeany. Izy tsy mieritreritra hoe il est en train de faire un crime.
Ici, il est en train de tuer sa grand-mère. Enfin, on attend ça de je suis en train de monter en grade. Bien, on attend les jeunes, les oulas, vous nous c'était na mat faraveo, ou même une deuxième chance de vie. C'est mis les termes, les jeux. Donne-lui une deuxième chance de vie. J'ai n'a pas bébé, tu mets une deuxième chance de vie. Mati, na livre. C'est les autres avant tout le monde. Si je m'en gâte, c'est que tu. Fait un zavatra réel. Pour vous dire, oui, ces techniques, c'est comme on pêche un influenceur. You know, matin, midi, soir, tout va bien. Matraquage. Des noms, mais foot, c'est un autre dire. Ah, il y a des gens qui des noms, vous qui imagine, vous qui. Des noms, manef ni cerveau, manef ni mental, manef ni perception, manef ni orientation. J'ai ma tongue à équilibré aux autres, c'est que nous si l'aine fait l'amour, n'a pas quoi, débat, il y a la voulu me dire, ça va être TikTok, c'est ça. Enfin, attends, vous m'attendez que les nourritures intellectuelles, les nourritures psychologiques, amenent l'année. Famanzar, là, ça, déséquilibré, les amateurs. Donc, ça, l'influenceur, mis ton quotidien, non. Il fait partie de ta vie. Dia aleo ny olona reny de hitanareo zay mahatonga ny olona sy raha par rapport le ohatra hoe misy olona spécialiste conférencier zao. Hitanareo ny conférencier rehefa misy olona manao conférence de olona le spécialiste en la matière no eo tena vitsikely ny olona nieno am'izao anome ohatra anareo inona ny émission nalaza be indrindra atao amin'ny TF1 ka niteraka resabe TF1 izy non inona anaran'le chaîne malaza be any français misy any touche pas à mon poste ny Hanouna TPMP ny touche pas à mon poste ny TPMP any Hanouna dia hitanareo moa ny olona ambony plateau manome ny aviany amin'ny affaire goavana ce sont tous des guignols mais latsina tsy sanatria manambany olona olona tsy expert am'le matière na le taranja no mba manome ny aviany or reny olona reny masa isanandro TPMP fait partie du quotidien des Français C8 merci Manda dia aveo ino référence ny olona ino référence ny olona fa tsy l'expert ntsony no référence zany hoe vitandry rony zany ny nampifamadika ny officiel amin'ny officieux de rehefa misy olona zany manao conférence sur un sujet pointu ka hoe tena expert am'le izy ohatra hoe professeur amomban'izao izy tsy haiko docteur amomban'izao izy na maître de conférence momba zao tena azo isana amy ratsatanana zao fa raha ohatra ka influenceur any tonga eo de tie feno sale nefa influenceur tsisy zavatra ina afa tsy mampandivody sy manisy lokomena sy mirahira fahatany sy minjakijaka fotsiny de zay dia ny teny zay lazany lasa valeur ohatra ny hoe parole d'évangile tanareo zany le fahasimbana grave be ao amin'ny fiarahamonina surtout aty amin'ny jeunesse ny autre point fort zareo influenceur koa aveo ilaza am'izay le hoe inona le rôle sentinelle zay ezahanay hoizina de tsara fantatra foana ny mampiratra masotsika hoe mitandrema fa on est en danger de izao ianao lay followers zany na le miaraka aminazy eo de efa nicalculé ny efa nidiniany izy moa ty anisany nanao zay recherche zay Mark Zuckerberg nanakarama anthropologue hoe ahoana ny afahana mitazona ny olona ohatrany hoe tena presque addict eo dia anisany valina recherche nataony anthropologue reka ny exploiter amin'ny réseaux sociaux de hoe les sentiments d'appartenance à une communauté grave be wala izy substitut communauté zany normalement communauté présentielle na physique ohatra zao ianao zao membre en scout membre na chorale membre na fiangonana membre na tsy haiko antoko politique anankiray membre na association na groupe na sport ny ampianarana
présentiel physique fa ny vitan'le rony na motika an'iny dia le communauté virtuelle no lasa ambony no les communautés en présentiel. Awa dia le sentiment d'appartenance ao anatin'le communauté virtuelle iny izay eno tsara lasa enao zany no afaka manao zay plus enao zany a mi-intervenir plus anao mi-interréagir plus dia tanareo ny le hoe nandray badge enao hoe super fan ne nandray badge misy nefa tena voacalcule andrana misy nandray ina dolo ty le étiquette ty hoe enao no tena ny réagir be indrindra tamin'ty herinandro ty e mena bonbon kely anao fa zao sisa afahana mitay zany lay sentiment d'appartenance de tu te sens important plus que les autres. Tu te sens plus important que les autres, mais tu oublies quelque chose, ce n'est que virtuel. Asa razonareo ny zavatra le enjeu ambadiky le izy. Dia io zany no manahirana am'ty zavatra ty. Se sentir utile zany le olona satria le olona ataontsika hoe eo anivon'ny fiarahamony izy mety tsy voafidy filohana any amina fikambanana mety il est rien dans la société tsisy miraharaha azy atony efa izy il est monsieur et madame important any amin'ny fokotany any amin'ny fiarahamonina any amin'ny monde réel izy tsisy miraharaha aty amin'ny monde virtuel izy il est le boss. Apetrao ambonina balance amizay hoe mazava be tonga de mazava ny tatany aiza anao zany ato dia ny zavatra tena tsy tiany olona indrindra de zay hoe rehefa misy prise de position amizay zany anao midébusquer an'izay na mirévéler an'izany tena halan'ny lobbyiste zay satria les mensonges les langues na mahanana an'le fiarahamonina tamin'ny alalan'ny zavatra ohatran'ireny dia ianao zany na contre courant de midébusquer an'iny de ianao ny ennemi numéro 1 ary rehefa ianao koa zany misexpose mampiseho ny hevitrao tena izy dia iny positionnao iny dangereux be satria ianao misexpose lasa talaky maso zany io le telenjao sosy hoe tanàna miorina ao tapitendrombohitra tsy azo afenina iny tenjao sosy iny koa hoe teny mpahendrena be hoe fais attention parce que tu t'exposes ary rehefa misexpose ianao dia tu es la cible à abattre satria maninona satria ianao midéranger ary mirévéler an'lay atao hoe mensonge collectif hamahanana ny olona ka mampieritra ny fiarahamonina mieritra daholo ny fiarahamonina de ianao zany no mba mamoha ny olona tu es en danger une menace. Jereo zao le cas-ny Kirk ty Charlie Kirk raha araky ny atreto aloha fa mbola mitohy ny fanadiadiana dia tifitry indray mandeha nafaty alery dikan'izay zany tena olona spécialiste no nitifitra fa tsy tenao le olona le hoe olona ohatra mamindrongony de makabasy de nitifitra fa tena olona snipers ary mbola veriko indray raha snipers zany dia organisation matanjaka ny ambadiky zany pour vous dire hoe lobbying matanjaka eto amizay zany hiditra amle hoe ho anay manokana satria zay ny réalité zay kory tsy midiaboliser ny resaky internet satria zay eto amin'ny internet any koa dia on est obligé d'entrer dans le harem du combat satria le combat se trouve dans les réseaux sociaux zay zany matsapa hoe tsy maintsy ato ny mitondra ny ady de mila miditra ato koa tsika zany no zany dia hiditra ao anatin'ity zay inona amizay ary le sentinelle apitahanareo any le sentinelle sy ny influenceur ny influenceur ino tsara ny fomba firesany manao analyse kely manao fomba fiteniny dia milalao ny émotion
Ny émotion du moment. On vit dans une époque de l'instantané. Et non, l'instantané, les cafés tonga de vita atsofoka ny capsule de piena ny bokotra de brrr le café tonga de misotro. Zany hoe kamo zany le mbola andeha aka café de andro le café de itoto le café de akataty café de mamana rano de pretina le taty café de zay vao misotro mety lany any amin'ny adiny ray vao afaka misotro café zany. Fa ny période de l'instantané vidy capsule anankiray anao de atsofoka ao anatin'le machine de piena ny bokotra 2 minitra ela indrindra azo café anao mafana sady manitra be. Zay le fiarahamonina tsy avelana tsony zany za tsy mitena andao hiverina any amin'ny taty café. Fa zay le zava-misy donc zany a mijouer zareo a amilay atao hoe émotion du moment. Efa étudié daholo reny publication reny l'émotion anao zany lalaovina tonga de atao ohatra zao ianao zany andro anao faly be de apitsanao tezitra be de rakakapitsanao mitomany be de reny tena ao anatin'ny calcul ny algorithme daholo. De rehefa ao anatin'ny baloten'ny émotion ianao a dia vulnérable. De tamy amizay ny influenceur ne t'inquiète pas bro, ne t'inquiète pas ny zany fa za afaka manampy anao, je suis ton ami. Aona amizay ny intelligence artificielle Alexia, qu'est-ce que je dois faire androany ina sakafo misy olo ohatrany amizao a efa tsy manana tsy mametraka ina filaza zany ina filaza zany tsy mametraka menu fa ny Alexia no manao ny menu de mafinaritra l'izy aloha satria l'izy ohatrany hoe kilalao fa pour vous dire c'est une dépendance hahatonga anao iankindroa tanteraka amy zareo hatramy hanina hoaninao antaninao any Alexia grave ine zany et non non c'est un jeu pasteur arrêtez vous êtes négatif soyez positif c'est la modernité oui mais le but de hahatonga anao iankindroa tsy mampiasa tsony an'ity fa tonga de le prêt à porter ay d'accord ary de lasanao de zany no lazainao hoe fandrosoana mais on est vraiment marche arrière au tantany amin'ny moyen âge mais on vous dicte ce que vous devez faire ary zay nefa raha am'ty revo ty on va vous dicter ce que vous allez faire. Fo maraina anao de mapiretra de ina no ataoko ina no hoaniko hoay zany mandeha ina ny tokony ataoko za ve investir amin'ny bourse androany iza ny tokony vadiko andeha mampiatra application ina ny hanina hoaniko zareo tsara on est des zombies dia ao anatin'izay zavatra zay no idirany influenceur zany hoe ny zavatra le fomba fiasa zany de hoe le humeur ilay émotion no joevana aminao ary apatoriana ny intellect arao tsara ny émotion foazina de napakatra ny adrénaline tena any amin'ny farany ambony papis excitation si jouissance et tout fa ny intellect na ny réflexion apatoriana non ne réfléchis pas aza miasa saina am'zany fa tsy ina nandaniny larondo am'zany saza mieritreritra am'zany fa ty de tonga de fa prêt à porter io le lazaiko hoe fast food préfabriqué le système na fast food amy sakafo koa lasa fast food fast idée ngamba ny filazantsika an'zany fast thinking pardon fast thinking zany hoe aza miréfléchir ianao fa anjaranao miréfléchir en placenao fa ianao a ataoviny fiainanao karaha misy ilanao anay de zay eto de zareo zany no mieritreritra amy placenao ça facilite la vie ozy ny olona zany ohatran'le tamin'ny androny namorona ny escalator taingana fotsiny anao de tsy mila miezaka akory jerena le escalator netretany hoe apisy confortabilité miakatra ny escalator aveo lasa obèse de aveo lasa marary de aveo le confort lasa mivadika aretina de ohatrzay koa tsy miasa tsony ny betro fa fast thinking ohatrany hoe fast food fa ny sentinelle kosa ny asanay eto ary zay mahatonga ania contre courant nanay fantatray nefa on est seul contre tous
zay tena efa fantatra fa tena voamiainga le revy de fa ohatrany hoe tu joues dans une équipe de foot hoe une équipe ao pile ny 11 ianao mijouer à 10 donc sur papier tu es déjà perdant mais tsy maninona alona ihany miteny na de vitsy aza no mandray ny zavatra ho atao ny kendrena eto de ny hamerina ny olona mila miverina mieritreritra ianao mila miverina manana réflexion ianao no arian'Andriamanitra manana saina anao ampiasao ny saina na misetry ny finoana koa aza mbola misy zany mino fotsiny ihany fa tsy mampiasa ny betro de abrutissement no atao donc rôle anay zany na mahafaly na tsy mahafaly de zay ny rôle anay tsy maintsy miteny an'izay ny olona ny monde misy atsika na ny influenceur misé amin'ny instantané sy ny réactionnaire tanareo le manao réactionnaire épidermique tonga de le manao réaction épidermique ny anay indray ty amin'ny asan'ny sentinelle de zao maka fotoana prenez le temps de réfléchir zay loha contre courant ny anay am'izao de mila speed de nefa le speed zany miainga avy amin'iny la émotion aza fangaro ny vitesse sy ny précipitation tompoko dia nanay hoe il faut prendre le recul il faut réfléchir prendre de la hauteur aux vazaha dia se libérer tsy voafatotry ny apparence extérieure na le apparence trompeuse fa manana vue globale manana recul ary manana hauteur rehefa complet reo a zay anao vao maka décision fa le fiarahamonina misy anao tonga de zao anao mila miréagir ary le miréagir en fonction ny émotion fa tsy miréagir en fonction ny intellect tonga de catastrophique am résultat na tianao na tsy tianao ny aty amy domaine ny influenceur asainy ianao i commenter ny fait divers ahoana ny hevitrao ny amin'ny ty fait divers aty ahoana ny hevitrao ny amin'ny ty fait divers aty zany hoe lecture na premier degré daholo ny sentinelle kosa de tiana anay lire entre les lignes les non-dits aizany non-dits ozy izy foana ny devisenay hoe il faut entendre ce qu'il ne dit pas et ne pas écouter ce qu'il dit zay ny devisenay zay il faut savoir entendre ce que la personne ne dit pas et ne pas écouter ce qu'il est en train de dire satria hoentina any amy fausse piste ianao zany hoe fahaizanao miaino le zavatra tsy lazainy fa afeniny hoe inona ny tiany mpanoratra o lazaino za fitentsika zay fa tsy varina miaino zay zavatra lazainy satria ny lecture na premier degré eo zany mahay manavaka ny atao hoe réalité c'est une vérité ny réalité zany c'est le fait io ny zavatra mitranga fa c'est pas ça inona ny vérité ambaditry io réalité io ao manaraky zay a misy eto am'izay nyteneniko tary aloha tary hoe ty zany a ho atsika zay tena misehatra ny amin'ny fitezana ny vahoaka eto amin'ny internet ampaherezana atsika manomboka androany a ekeko hoe ny ego-tsika sy ny maolona atsika de mahafinaritra atsika ny mijery hoe ny nombre de followers ça nous tient à cœur je comprends même nous koa raha ao anatin'izany fa tia ny zavatra teneniny spécialiste anankiray amy resaka réseaux sociaux de ozy izy hoe asa raha fantatrareo ozy izy fa ny marque de luxe rehetrarehetra
ny marque de luxe rehetrarehetra am'izao fotoana zao a dia ny lao zany ireo manana followers be de be zany hoe tena amina 1,500,000 miakatra zany fa aleonzareo zao a le influenceur moins de 30,000 followers tena précis izy moins de 30,000 followers d'abonnés satria ony a communauté kely io de anao masy rehefa ao anatina communauté kelikely dia tonga am'le fiteny hoe misy authenticité kokoa zany rehefa en famille zany hoe ianao zany a proche voilà akaiky kokoa an'le olona zany hoe presque fatatsoetrany hoe izy rehetra fa ny akamaroan'ny olona ao anatin'le communauté anao fantatrao zany hoe misy intimité misy proximité voilà misy proximité am'le followers raha vao atonotony ny nombre donc les proximités ozy miteraka authenticité am'le message authentique kokoa zany lay mpaneho hevitra satria kelikely de rehefa mipetraka le authenticité a de mipetraka ny confiance ary rehefa mipetraka ny confiance de mora zay zany ny résultat positif ozy izy ny lobbyiste de aloha miaraka amin'ny olona oatra reny satria iny azo antoka ny vokatra tanareo izy ina moa tiako tenenina hoe anjaratsika ny positive an'izay hoe aza atao makarary ny kibonao ny hoe misy ola miala mpanaradianareo na misy manao menace manao chantage affectif raha tsy zany raha vao tsy manaraka ny teniko de hiala zay za raha tena ny teny misy o ça m'arrange ty ny remarque anankiray important zay tsara ampitaina amitsika rehefa ianao no olona tena hoe engagé amina combat anankiray zany hoe tena olona engagé zany hoe tena olona misimpliqué fa tsy hoe opportuniste fotsiny manoloana zavatra anankiray de manararoatra an'le zava-misy de sao de mba andray ny lalana zay masy ny opportuniste fa ny olona engagé masy de tena corps et âme conviction miainga avy aty amin'ny tripe mihitsy rehefa ianao no engagé amina combat anankiray dia inona ny réflexen'ny fiarahamonina ny mpanaraka eo amin'ny Facebook na amin'ny réseaux sociaux izy ny ao ambadikeo izy ny ao andamosinao satria tsy mahazatra an'le fiarahamonina tsony olona anankiray authentique sy s'engager à droit dans ses bottes na amina conviction fa raha eo izy dia il est là pour le commerce araky le teny le zala anankiray ny volany za mila manakarama inona filazany zany manakarama manakamelomako vady aman-janako il a raison dans un sens fa zay indrindra le izy tsy mahazatra ny olona zany hoe enao mijoro amina engagé de rehefa engagé de forcément quelque part am'le olona hoe misy olo ambadiky asa razonareo le izy dia ny zavatra misy ny influenceur eo izy pour leur compte ohatra na de aminarany manokana fa mba manala azy zay ny atongavany eo juste pour rigoler pour amuser la galerie na koa mba ahafahana manao placement de produit zay moa ny tena business am'izao fotoana zao sy mba ahafahana mialatsiny am'le terme mivaritena le varitena eto ndrasokely aloha fa misy problème ndray ny TikTok vetivety ty moa manao an'izao foana rehefa mandeha kelikely tsy fantatry hoe zay ve ny norme zareo aiza moa le TikTok fa za koa raha coup de théâtre hier soir fady tompoko antsika zay manaraka atamin'ny voilà zay fa miverina mialatsiny nareo ato amin'ny TikTok fa misy fahatapahany kely no le système TikTok misy ny mahatonga an'io de zao fa miverina mahazatra ny olona hoa hoe enao ve matoa anao misengagé tena maka position tranché zay misy le izy sany olona mantsy ny olona rehefa influenceur mantsy miezaka mibrasser olona faran'izay betsaka hoe atao zay mahafapony maro anisa zay matetika ny tanjon'ny influenceur atao ahoana ny ahafapony le maximum possible
de nefa ianao raha vao maka position claire tranché dikan'izay a misy zavatra toananao zany ozy izy ny olona matoanao manao an'izay tsy diso zay fotokevitro zay fa ny zavatra din'le olona de hoe samy manana ny zavatra motive azy any ny olona nanay zao hoe to dia aloha lazainy eto raha nytaninareo izany eo an-damosina de nanay de mazava tsara de ny fanjakan'Andriamanitra zay tsy maintsy toriana eto an-tany mba ho azo tsapaitanana io ny fanjakana misy ny ao an-damosina fanjakany lanitra fa eto an-tany tout un royaume tout un programme derrière zay tsorona amy teny anankiray hoe sacerdoce za milaza aminareo fa rehefa sacerdoce no anaovanao mentaliténa sacerdoce no hitondranao ny combat dia inépuisable zany fond zany fa na ataontsika hoe manana lobbyiste matanjaka ianao manohana anao amin'io asa ataonao io zavatra ataonao io un jour tsy hitovy nareo un jour leo anao io satria azadiny fa mety misy plus offrant tsaratsara nohanao ndray raha pitsy malaza no ianao dia nafinaritra ny fiarahana ozy fa baibay fa aty amin'ny rakotondray aho donc zany a mety ho ritra ihany lay fond de commerce fa nanay ny fond de commerce anato de ny sacerdoce io tompoko c'est un fond inépuisable donc on se bat sur deux terrains différents ka ny ho anay eto amin'ny RGL na ato amin'ny page zany na eto amin'ny TikTok na amin'ny YouTube de zao hoe nanay ny vision nay eto dia vision prophétique azavaiko le vision prophétique sao de misy mandray evely lasa mpaminany koa raha pasy les visions prophétiques tsy araky le nanzalala hoe misy bomba ilatsaka ao Paris na hoe isy zavatra ho avy fa ny vision prophétique de ty hoe tenant compte de ce qui se passe actuel zay nanay nous tenons compte de ce qui se passe actuel voilà zany ina ny zava-misy akehitriny ary manao lecture entre les lignes ny zava-misy fa tsy manao lecture premier degré aveo ampifandraisina amin'ny zavatra efa nitranga tamy lasa parce que le passé n'est pas juste le passé fa le passé aussi rehefa miverimberina de misy ny atao hoe stéréotype de rehefa misy ny stéréotype de zay mahatonga ny hoe tsy misy zava-baovao ty ambany masoandro fa ny eo ihany miverina donc il faut savoir lire aussi l'histoire fa tsy hoe rehefa lasa de lasa mahavoan'ny olona tsy mahay maka lesona tamy lasa lire l'histoire en lien amy zava-misy akehitriny de izay no afahana manao projection d'avenir izay ny atao hoe vision prophétique ato averiko ndray ho an'izay tsy mahazo resaka mitenir mijery ny zava-misy akehitriny de manao lecture entre les lignes de mampifandray zany amin'ny zavatra nitranga tany amy lasa de rehefa mijery zavatra tany amy lasa dia iny aveo no satria misy cas stéréotype miverimberina de rehefa misy cas stéréotype miverimberina de tsy maintsy jerenao zany hoe fa manino ty miverimberina foana de iny ampifandraisanao am'le zavatra zany de iny no anaovana projection d'avenir zay ny atao vision prophétique i celui qui rugit fa manina no tsy maintsy manana fanjakana manjaka na manjaka mihitsy zany Dieu oui zay ny anaiky c'est un choix monsieur celui qui rugit que ça vous plaise ou pas nanay fanjakan'Andriamanitra no mibaiko anay amin'ty asa ty zay kosa aloha nous on va pas se cacher pour ça c'est notre idée c'est notre fond de commerce ny fahasoavan'Andriamanitra zay raisinay no manery anay manao zavatra araky ny teny Kristy hoe ny fitiavan'ny Kristy no manery anay donc vous pouvez ne pas le partager c'est pas un problème fa nanay avandravandranay zay no manery anay to fa sacerdoce raisinay avy amin'Andriamanitra zany donc zahay manokana ato amin'ny RGL de zao hoe nous menons un combat idéologique et intellectuel nous combattons un combat idéologique et intellectuel averiko tsara le intellectuel tsy hoe connaissance fa resaka fisainana les pensées les fisainana mihitsy no edivana zay le combat raisina eto
ny zavatra misy mantsy ry avako le zao hoe misy te hametraka tendance intellectuelle eto amin'ity tany ity eto amin'ity fireneny ity io le hoe le établissement zany de zareo lobbyiste samy te hametraka ny tendance intellectuelle ny dolo ny olo rehetra mandainga zay tsy manana neritreritra an'izany nous zany de bon combat eto zany de on va faire le combat des idées. On va attaquer les idées. Ary rehefa attaquena ny idée dia tsy tiany olona izany satria lasa manina filaza zany déstabiliser azy satria any tena mamparary azy nefa déstabiliser ny fotokeviny de io izy mahatonga azy mampakapeo sy manompa reny sy manao menace io ny olona matetika no manompa reny anao sy manao menace de satria tratra zay le idée tratra vo izy zay fa mody miseho azy mafy be fotsiny fa tratra izy ka zay le mission ko aminay réussi ny mission rehefa manao réaction ohatrany ny olona mampitehiteny foana isaky misy manao de any zany natoa miakapofona sy mivoaka setroka ny sofina de any zany donc hamarana ko ity androany ity de zao hoe efa raha ho anareo zay mpanaraka ny pejy efa ela nanao vidéo anankiray zay zay ile hoe ny ady lehibe ny andro zao tontolo zao ho zahay tam'izay fotoana zay dia ny guerre de communication tsy resaka tafondro jero tsara guerre de communication na vaovao amin'ny télé zany na vaovao eto amin'ny Facebook zany guerre de communication io tsy ny hainao anay moa ny olona fa vavizin'olo hoe zay indray ny rediredinao fa jero tsara ny zava-misy am'izao fotoana zao fa matoa mandany vola ny olona manakarama an'ireny compte fako ireny de communication no ahafahany miazona ny influence maty adalany ery zareo no maka an'ireny influenceur reny hoe andao entina mitaingina téléphérique andao entina makary andao entina makatsy tsy resaka tsy hoe olona tsisy atao na mba te fitiavana c'est pas pour l'amour de leurs yeux de leurs beaux yeux todika aminareo influenceur am'ireny vous croyez que ils sont là pour vos beaux yeux mais vous vous trompez fa io ny fond de commerce mba ahafahana ny stabiliser sy maintenir zavatra anankiray de ireny le manao atao hoe service après vente voilà zany hoe misy zavatra lancé ny lobbying de mila sous-lieutenant manao service après vente reny le influenceur tonga de malakilaky tonga de ka fanao zany amin'ny entreprise tanareo le manome avis na ohatra hoe hôtel Rianana de 4 étoiles ny avis tao 5 étoiles ny avis tao tsara be io toeran'io mafinaritra confortable madio ny mpiasa ola mafinaritra souriant be dolo c'est le même système fa bataille ty amin'ny monde politique bataille ty amin'ny monde sociétal bataille ty amin'ny monde d'église dia iny no manao matrakazy dia rehefa iny foana ny tonga aminao dia algorithme no mitondra eto de ny algorithme de zay no hitany masonao maraina atoandro ariva zay le izy donc ils sont pas cons mialatsiny am'le fomba fiteny mais ils sont malins marina le teny zao zanako zao tontolo zao manatsaina kokoa amin'ny karazana ny zanaky mazava il faut le dire il faut avouer zay zavatra zay no zany zay ny réalité fiarahamonina donc zainao tsy afa miala am'izay zay mahatonga anay ny teny foana hoe tsy misy afa-tsy ny matraquage tompoko gaga zao nareo fa manina zao taloha zao tsika téléphone ray miasa teto page de zay fa sady manao zahay ny TikTok satria c'est comme ça que le monde fonctionne maintenant tsy afaka ialana tsony zany c'est comme ça que le monde tourne nous en dia indramiko ny tenin'ny pasteur docteur révérend ami vous tous filazantsara ozy zao Madagascar les termes vous tous tiako be le hoe zany vous tous na zany tena mila misesisesy fa tsy na de tsara be ra discours nao fa indray mandeha indro ponctuel permanent mila permanent satria le adversaire koa de permanent koa ny azy c'est si simple que ça donc zay zany lay combat zay no idirana am'izao fotoana zao hoe miser am'izay zavatra zay tsika donc le nerf de la guerre zany de c'est la communication ao ny lakle ny zavatra rehetra zay dia miser manokana ny ministère nay ato
mety na sasany any amina fiangonana na sasany satria zay mahita hoe c'est l'avenir, c'est pas l'avenir du monde, c'est l'actuel, le présent du monde. Ity resaka numérique ity, io le révolution numérique tsy azo ialana tsony. Eto ny combat eto zany terrain de combat eto. Satria aty no amelezan'ny olona n'ilay mentalité ny fiarahamonina. Ka diso be ny filazana fa nanareo tabataba ambadiky ny écran io fotsiny nefa izy le miteny an'io koa tratra. Écran fotsiny ve ka écran raha mamahana anao koa hoe ao manaova amen amen. Atao misy olona zara atao be jaraka amle Facebook reny atao hoe tape amen de ho tanteraka aminao ty de asina sary vola be eo ambony plateau de amen daholo izy le sanana rehetra. Tratra ianao na de miseho amilay amiko hoe anao zay écran vavabe amin'ny écran tratra ianao satria anao mino an'izany satria zay foana hitanao maraina ataondrao. Ben oui izy ty ane tsy vitany herim-botay fa mila ampiasana ny betro, mila ampiasana ny betro. Ka eto zany zay anjaranay koa zay eto nanay ny terrain de combat anay, eto ny ministère anay, eto ny champ de mission anay. Ka mialana tsiny am'izay tsy faly fa tsy maintsy ato satria voatery miditra amin'ny quotidien ny olona zany zahay. Zany dolo dikan'ireny zavatra avoakanay reny mety ozy ny olona hoe tsisy atao ve mode mandindy tsy azonareo le message hoe c'est comme ça que le monde fonctionne, il faut que vous soyez présent au quotidien dans la vie des gens mba hatonga anao anana mainmise ihany koa amin'ny fomba fiteny satria zay le fandehany eto amin'ny tanàna. Ao dia miteny mantsy nareo hoe ka zay écran fotsiny ve asa raha tadidinareo ve le fifidianana ny Hillary Clinton sy Donald Trump le nisy scandale tam'izay fotoana zay le hoe ny influencer ny vote ny américain dia ny ina filaza zany de ny introduction ny russe tamina Facebook. Niakatra tribunaly tsy haiko tany Union Européenne ve sa tey zay i Mark Zuckerberg tam'izay fotoana zay hoe fa ahoana io tratra le scandale. Facebook nampiasainy Donald Trump niaraka tamy russe nandresena ny Hillary Clinton. Vazaha nefa io misy jery fa tratra io communication io tompoko c'est une arme double tranchante. Ka diso ny filaza hoe zay écran io ve ty écran ty tena misy force ary tonga hatrany andapana ny zavatra lazainy eto, tonga hatrany amin'ny olona faran'izay manana ny toerany satria natinana sina c'est une guerre des idées. La guerre commence par les idées d'abord, zay vo any amina décision raisiny. Dia fa maninona ohatra Andriamanitra naniraka ny izy moa izy ty any Jona Mpanao Batisa jereo tsara ke anatin'ny Jona Mpanao Batisa hoe fa maninona ny mila Jona Mpanao Batisa Andriamanitra hanomana ny fahatongavan'i Jesosy mba afantany napetraka aminareo zay fa nga moa Jesosy mila aidin'olona fa nga tsy vitan'i Jesosy ny asany. Ny rahana Jona Mpanao Batisa mba haninona feo miantsoantso any anefitra une voix qui crie dans le désert amboaro ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalakalehany. Mila ny Jona Mpanao Batisa ho feo miantsoantso Andriamanitra manomana ny natongavan'ilay Messie. Oui, on a besoin de ça. Izy Andriamanitra aza nanao an'izany satria fatany comment l'être humain fonctionne. Inona ny zavatra nitranga any amin'ny désert no mitabataba i Jona Mpanao Batisa tonga tany dolo ny miaramila romanina, tonga tany fariseo, tonga tany hérodianina, tonga tany dolo ny vahoaka ray mantolo ary niovotrovotra hatramin'ny fanjakan'ny Hérode ka natonga azy tapao ny lohany io fa hanahirana. Tanareo? Oui, la voix dans le désert. C'est un peu ça aussi le ministère eto. Io zany dia amarana ko azy dia antso tsy mba fanaovanay loatra ty fa ataoko androany antso nanay hoe andao ifanometanana raha tiatsika ny anao contre pouvoir amina resaka pouvoir médiatique misy. Ampio zahay afahanay se performer satria ny adversaire tokony zany adversaire tsy hoe olona fa resaka idéologie
ny idéologie adversaire atsika tsy apita, ils ont les moyens, ils mettent le paquet. Donc mila mifanometana antsika raha ohatra ka tiana tokoa ny toucher ny olona. Il faut être percutant, il faut être visible et il faut être entendu. Voilà les trois formules. Percutant, ny zavatra lazainao mipercute, tonga de mandona. Tsy maintsy visible anao, visibilité tsy afaka manofotsika hoe na de tsara ny foto-kevitra ao fa rehefa tsy manana visibilité anao de any amin'ny poubelle na inanina lazainao. Fahatelo, il faut être entendu. Ahoana ny fomba hainony olona, samy manana ny méthode be deabe. Ny tanjona eto dia soit tu sois ny tanjona am'izay zavatra zay anankiroa ihany, se faire aimer et détester en même temps. C'est ndriko tsara le faharoa. Plus tu te fais détester, plus tu es entendu. Azadiny fa ny olona tena tsy tiany ty pejy ny RGL ty tena manaraka. Oui. Nefa izy mihainy. Zay le izy. An'le stratégie resaka iza. Plus tu te fais détester, plus tu te fais entendre. L'ennemi ne va pas perdre son temps avec ses potes. L'ennemi ne va pas perdre son temps avec ses copains. L'ennemi va donner toute son énergie contre l'adversaire. Zero tsara mpanao baolina, ianao baolina zao ny Barea, ahoana ny ataon'ny coach, jerena daholo ahoana fomba filalaon'ny adversaire. Ato zany ny tena point faible an'lery. Ato zany ny attaquant zareo zao fomba filarovan'ny baolina, zao. Bon, à partir d'an'iny izy manao stratégie. Zay le izy hoe, plus on se fait détester, plus on est entendu. Donc, fananina daholo manao provocation ndraindray. Misy miteny hoe panoko na zavatra vianao dianao zany. Za hoe aza mba kely jery moi. Mba sokafy le fijery. Baza mandeha am'le premier degré au ras de pâquerette tsony fa mba ampiakaro kely le level. Percutant, visible, entendu. Eo zany ilavanay tolo-tanana amitsika hoe daholo ny fanometanana raha tiatsika zay fa mavoatsika eto matsy consommateur daholo. Mahafinaritra be makasindraka vasitera de manao poste eo anazy. Mais c'est pas suffisant. Il faut se donner les moyens. Faran'izay kely indrindra fotsiny ohatra zay tsy tianay mihitsy miteny an'izany fa na le fait de faire des partages. Latsaka be tsika. Nefa il suffit de cliquer, de partager, de miparitaka. Le anaparitaka le izy hoe percutant, visible, entendu. C'est si simple que ça. Fa ny problème ny maro, consommateur, spectateur. Inandray ny chronique androany, ohatra amilay be zany thème zany, de eo anao de kakakaka meo ambony fandrina eo na amin'ny volant eo na ao ampiasana de mahafinaritra kosa ny tandroany iny de samy miala. De zany ve aiza ny contribution antsika am'izay? Toucher au maximum ny olona mba ahafahatsika manaparitaka manao contre. Eo amitenareo mila misy ato zao misy miteny hoe mila manao zao, mila mitoucher na tanora. Mais comment faire? Il faut que vous participiez. Fa zay tsy mitongotray anankiray fa ladia anankiray nefa ny sapanana be debe zany malagasy. Donc, ne rêvons pas, il faut agir, mais avec intelligence. Ari, on peut bouger les lignes. Mais ça dépend de nous tous. Aza petraka reo ety aminay mivady rery ny responsabilité fa tsy maintsy tsika ny fanometana. Satria averiko ny adversaire eo aloha dia il se donne les moyens. De mialatsiny moka an'ity boky ity mina de tsy afaly celui qui rugit fa ity nanay ny patron anay de zay tsy maintsy miresaka amin'ny patron alohany manao émission dia misy teny misoratra masina ato zay tiako vakina satria misy antony manokana tsy akory hoe hitoriteny aza matahotra anareo zay tsy tia hitoriteny fa mba ohatranareo le manana citation philosophique reny de zay koa mba manana citation anay fa nanay ato amin'ity boky mainty ratsy tarebe ty. Isaïas 58 verset 1 manao hoe ezaho ny fiatsoanao fa aza atao malemy, asandrato ny feonao ho tahaka ny any anjomara ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany. Surtout le ezaho ny fiantsoanao zany hoe mila ampiakarina le niveau, averimbereny foana zany, asandrato ny feonao. De faranako amin'ny Isaïa 62:6 manao hoe
efa nanendry mpiambina ho eny ambonin'ny mandanao ao io mpiambina io mpitily sentinelle io le izy efa nanendry sentinelle eny aminao ao ry Israely ry Jerosalema koa mandrakariva elo tsara antoeny koa mandrakariva na andro na alina tsy mahazo mangina ireny averika efa nanendry sentinelle ao eny ambonin'ny mandanao ao koa mandrakariva na andro na alina tsy mahazo mangina ireny zay le matrakage ivavonaza koa zany izy na andro na alina donc dahoary fanometanana raha tiatsika ny tanoratsika ny firenetsika zay potehan'ny olona ny fotom-pisainana amin'ny alalan'ny zavatra tsisy manjary rehetrarehetra zao a de isuffit pamiteny mampalahelo sa raha mbola izany ihany de mampalahelo tokoa fa ndao ifanometanana ampio zahay afahanay manaparitaka ny teny amin'ny maximum de personnes sotra nareo naharitra ny haino ngamba ny olona roa ngamba sisa no ampidiritsika fa lava be androany satria alako tsiny somary lavalava fa fanetanana moa nataoko tandroany satria le principe eto de afaka miditra mivantana izay te aneo hevitra dia omena fitenenana vetivety sika meo amin'ny olona roa na telo raha maximum indrindra de le anankiray tsovatoboka allo monsieur Naif Jounia raha zao zavatra zao zany sisy zao zava misy am'izao vanina nialantsika zao zany ny fijoroana en contre courant zany à partir de maintenant sa mety eny efa nisy hatramin'izany fa mety me intense satria misy élimination physique ny mijoro ao anatina contre courant am'izao situation iainantsika am'izao fotoana zao 20 sy arivo fa mois de septembre zany hoe amin'ny fahazoko anazy hoe pasteur zany mety ho mafimafy ny fijoroana amin'ny tsy fanaovana compromis amin'ny fiain'ny fijoroana ny fahamarinana raha ara-baiboly ny resahana tena zany satria le lobbying na matanjaka be le mpitanany resaka idéologie aty ambony zany a no reo no faiseur de roi de reo no mametraka ny lalàna sy ny fitondram-panjakana sy ny zavatra mitranga rehetrarehetra donc zany ny aty io zany le ataontsika hoe reo le raha mamaky ny boky ny Efesiana ianao sa Filipiana izy zay hoe tsika tsy mitolona amin'ny nofo amandrao izy fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana principauté zay ny terme amin'ny Paul donc io no c'est ça le grand ennemi c'est pas les dirigeants zany ce sont des marionnettes qui ne font qu'accomplir leur programme mba hampandeha ny zavatra ataony any ambony any de zay misy le zay manomboka zao tsy hoe zao androany moa zany efa elaelaka izy fa raha vao misy olona mitenir tête ohatran'ireny de tonga de oui tonga hatramin'izany izy malheureusement élimination physique mihitsy hoe pasteur tena dangereux ihany zany pasteur ben oui qu'est-ce qu'on peut dire les réalité lisy hatramin'ny androny Jesosy de ohatray Jesosy zao a ina moa natonga sur le plan historique ina moa namonony olona Jesosy tsika zao miteny hoe Jesosy maty noho ny famonjenatsika ça c'est une lecture théologique fa raha lecture historique de Jesosy nanelingela ny établissement zay napetraky ny Fariseo sy ny Sadducéo sy ny Hérodianina izay tsy zareo to zany tsy naniry ny anana Messie mihitsy satria raha vo tonga ny Messie de tonga de morodana daholo le zavatra rehetrarehetra zay ahafahan zareo mametraka ny mahamizina donc zany à vrai dire tsy nanana attente messianique mihitsy ny établissement jiosy fa mety am'zareo io compromis io satria mampety ny fiainany donc zany raha vo nisy messie anankiray miresaka ny marina de eritreto hoe zany Hérodianina sy Fariseo sy Sadducéo zany a tsy mitovy fijery tena mpifahavalo sakaiso maso fa no hoe Jesosy ennemi commun de nanao coalition contre nature zala mba afahana ny éliminer an Jesosy zay neny tena nahafaty Jesosy raha atao sur le plan historique ok donc voilà tena marina marina kanazy angamba pasteur de aloha mba tiantsika ohatran'izao hoe tena tompony hoe iaranao koa pasteur anaty le zao rehetra zao satria efa meratsy mantsy le situation fa misaotra anao ny am'izay fijoroana ataonao moa pasteur napita moanao teo na amin'ny hoe partage eo fa tsy tena hoe manaraka finaritra fotsiny miainy fa amin'le famezan-tanana moa zany satria matanjaka be le contrarie amin'ny côté ilana de
ireo zareo pasteur mahalasa tompo hiaro anao hoe la velona pasteur am'izay rehetrarehetra dia raha contravent mifanohatra amin'ny zavatra tena ny fahamarinana rehetra ijoroana moa zany dia alofa araka ny tenao teo pasteur hoe tsy maintsy manontany grametra ianao dia tena hitananao le baiboly dia ny Andriamanitra nitarika anao hatramin'izay no mbola liaro anao hatramin'ny farany fa pasteur. Et merci. Merci d'exister, pasteur. Merci, monsieur pasteur. Ya. Yo, soda tu makair. Yo. Ya, soda pecak, soda dia pasteur. Misy anankiray koa ato. Salama tompoko. Zay nanoratra teo amin'ilay compte manda teo fa nifindra taty amin'ny TikTok. Mety fanontaniana kely fotsiny le izy. Hoe satria za mahita hoe point de vue ako manokany tia. Tsy manambany point de vue an'olona mihitsy amin'ny teny le izy. Fa le indraindray ve le izy ohatra hoe nitsika zao resaka tamin'ilay Charlie Kirk teo. Teo zay izy pasteur hoe izy afaka considérany hoe sentinelle. Tenevana za mahita hoe surtout rehefa mijery ny débat sy ny tany mahita somary misy idée fallacieuse zany le izy dia afaka mampiasa ve sika vu que les débats ndraindray ohatra n'izay zavatra tenen'ny pasteur zay hoe percutant le izy ndraindray provocateur ndraindray zavatra dia afaka mampiasa n'izay moyen ohatra n'izay somary contre moral ve tsika rehefa mitovy filazantsara na mitory an'Andriamanitra. Ya, azavaiko misy teny fampiasanay foana eto amin'ny page eto manao hoe azarina miaraka amin'ny rano malotona anasana azy ny zaza. Mazava be le poste nataoko tamin'ny maraina iny hoe je ne partage pas toutes ces idées. Za zany misy foto-kevitra zay tsy ombonako amin'ny mihitsy fa le fahasahiny kosa izay tena hoe mijoro amin'izay ijoroany any alo zany avahako tsara zany le vary sy ny tsiparifary sy ny akotry sy ny vato fa le fijoroana ao anatin'le izy ama sentinelle azy oui ray resaka contre moral ny moral ny anaovany azy za tsy mijery fantatra tsara nefa ny izany miaraka aminy ny azy zany tsy jereko fa za zany le fahasahiny miditra se confronter am'lay fiarahamonina mihitsy zay fantatra tsara fa be adversaire surtout amin'ny monde any États-Unis amin'ny seka slam sy ny sisa zay moi j'admire ça zay nia zany ny avahako tsara le izy hoe ny conviction sy ny moral ny ozana fallacieuse sisa iny anazy personnel tsy mijustifie ny message nya fa za kosa nefa nya miadmire an'ilay le fahasahina ozana hoe méthode oui salameto zao efa hitanareo tsara mihitsy hoe misy fotoana zay manao pic misy fotoana zay manao sarcasme c'est pas hoe les foto-kevitra no important amiko fa ny fomba ampitana an'le izy parfois tonga am'le teny soratra masina izy antianareo tonga amin'ny teny marefaka ve aozy Paul sa tonga amin'ny kobay misy fiangonana sasany nomeny Paul teny mafy be misy fiangonana sasany azo teny mamy tsy hoe mamy zany va malefaka donc zany io zany tsy mitovy ny fomba famoazana ny sain'ny olona satria misy olona indraindray tu dois nommer un chat voazo misy olona il suffit de dire quelque chose de simple et tonga de takany le tianao tongavana donc zany ianao misadresser amina population large rehefa eto amin'ny réseaux sociaux tahaka any amin'ny radio za zao nanao formation radio tovitovy ihany zany radio sy ny réseaux sociaux fa saingy tsy misy retour moa amin'ny radio fa amin'ny radio dia mitovy amin'izay ny média rehetrarehetra tsy misy filtre amin'ny radio sy télé fa amin'ny population ohatro fa mihainao dolo na nianatra na tsy nianatra na ny tsy haiko sy ny mpanakarena ny mahatra sisisa dia tsy mitovy ny niveau de compréhension ny olona sy ny fahatakarana donc zany tsy maintsy diversifienao ny méthodologie anao anatin'izy zany kory tsy miteny hoe misy ny ligne rouge à ne pas dépasser dans le sens hoe andehanao foana fa ninana ny zavatra ataonay rehetrarehetra eto ampejy ninona zavatra atao eto tena c'était pour attirer l'attention des gens hoe ty les messages débat enoy satria le olona matsy enao matsy anao anatin'ny hitanao anatin'ny réseaux sociaux millions de vidéos par jour m'inonder les réseaux sociaux millions de vidéos par jour donc zany comment tu vas faire pour trouver ta place et on zany zavatra nefa ny zavatra lazainao important nefa enao zany ataontsika hoe discret be dia anao mandeha tsotsotra eny ihany fa de nefa tsisy miaigny de ça c'est une perte c'est du gâchis
donc zay niany ny fijeriko am'izay lafin'izay tsy midika akory zay hoe tous les méthodes sont bons fa zay le hoe nomen'Andriamanitra hoe indray tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Ok, merci beaucoup, pasteur. Yeah. Juste, c'est votre merci, hein, Mastou. Yo. Misy hafa ve ndray fitenena anato amin'ny Facebook afaka miditra zay ty ray farany dia hijanona antsika satria fa lasa be ny fotoana. Ato amin'ny TikTok ihany tena betsaka. Salama tompoko. Raba ray aman-dreny. Yo, za zany saika ireagira momba an'le be da be moa no resaka fa tsy ary ho vaovena daholo fa ny anankiray fotsiny no tiako ananana réaction momba an'le hoe réseaux sociaux. Réseaux sociaux zao voaingana tany Indonésie, personnage d'Amanda. Le saina amina personnage d'Amanda zany no karazana saina lasa interdit mihitsy le saina satria natonga iny ny symbole nentin'ny tany Indonésie nanaovana karazana révolte kely mbola vao kely zay ngamba nisy 15 de jours. De tany Népal dia en fait ny tena déclenché azy de le interdiction ny limitation des réseaux sociaux tany Népal napoka azy. Tiako viana dia les réseaux sociaux zany tsy azontsika tokony ho jerentsika sahala amin'ny hoe antsy. Raha ohatra tsika ka ikritike ny antsy dia ilaza hoe ratsy ny antsy ohatrany tsy ho tafita mihitsy le message. Par contre raha nuancentsika hoe ny antsy azo anaovana zavatra tsara sy azo anaovana zavatra ratsy dia amin'izay fotoana zay dia mazava le position zany. Satria amin'ny raha fa miresaka réseaux sociaux tsy subtile kokoa zany le izy noho ny hoe antsy, subtile kokoa le armes réseaux sociaux noho ny antsy fa tsy mazava be hoe misy tonga dia hoe maranitra dia mafaty maranitra dia andindina eny mazava be zay fa ny réseaux sociaux c'est plus subtile fanahy zany raha dia mitovy ihany no hoe raha ohatra tsika ka icritiquer réseaux sociaux dia sahala manao démonstration tsika hoe ratsy ny antsy ohatrany zay démonstration zay absurde fa no hoe azo anaovana zavatra tsara tsy azo anaovana ratsy no ny axena indraindray an'le resaka zay fotsiny. Oui, bien sûr. Tsika teny tsy miteny hoe ratsy ny réseaux sociaux efa hoe justement il faut être présent parce que eto zany zao no tena ahafahana miditra ao anatin'ny fiainan'ny olona dans le sens hoe fiainan'ny olona tsy hoe kory hoe miditra amin'ny fiainany fa manana proximité amin'ny olona. Donc zay mahatonga antena na hoe tena niraisinay sacerdoce mihitsy ty no zay zavatra zay dia miala amin'ilay fomba fitoro klasika toy ny mahazatra any am-piangonana zay satria misy code de langage zay mikapta ny olona kokoa amin'ny resaka sensibilité ny olona amin'ny zavatra misy dia nanome ohatra anao to hoe zareo afaka niteraka révolution io an'ny Népal zao dia anisa zany sisa arak'izay araka ny fomba fampiasa ka zay indrindra izy hoe lasa eo ampelantanana monopole na olona ankilafin'olona ray fotsiny fa aiza ny mpanabe sy ny sisa mba tokony aka ny parany du gâteau raha zay ve lazana azy nefa koa présence le izy c'est une question de présence satria aty zao ny tokotany divan'ny olona fa tsy ary amin'ny ianao zao raha ohatra hoe andany ozy le mpampianatra anay zay hoe ianao izy mety manana basy tsara tarehibe andeha amony vorona dia ianao nefa izy any cible anao ny vorona aty ambany ny cible anao ianao mitifitra ny ambony lany fotsiny ny balanao izy fa zaho izy mety manana basy-borona lefa tranay be reny dia tena tsy dia tena performant kanefa mifanandrifo tsara amin'ny cible bala ray dia mahafaty vorona ray dia ohatr'izay mihitsy le izy hoe aiza ny cible amin'izao fotoana zao dia tsy maintsy adaptena arak'izay le langage. Marina fa ny internet zao efa anetrano za zao tompandrindra manao telefôna ka zay indrindra mantsy ento sora toto yo sarso
zay ary fa tsahatra eo tsika fa lasa be ny fotoana misaotra anareo nanaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ho an'izay mialatsiny ho an'izay tato amin'ny Facebook fa nisy fotoana fahatapahany ny tsy haiko connexion ve sa inona ohatrana elaela vao tafaverina ny réseau tato amin'ny TikTok io mba nandeha foana dia azonareo atao ny mamerina mijery azy ary amin'ny YouTube raha riva zany vao any amin'ny YouTube satria mbola vao misy asa enjehako kely ny live enregistré ao amin'ny page RGL zay fa dia samita in'Andriamanitra mame fotoana ho amin'ny manaraka indray veloma